Zavon-manitra Give manolotra anao ny vaovao. Give, mandy anao. La 4G Patelma vous présente Ny vaovao. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Couche molle fixe, manolotra anao ny vaovao. Blue Line TV safidy tsara indrindra, manolotra anao. Ny vaovao. Nametra-pialana ny ministry ny fitantanam-bola sy ny teti-bola Rakotoarimanana Gervais io maraina io tamin'ny zoma lasa teo no nilalorona ny taratasy fametra-pialana tamin'ny filoham-pirenena araka ny filazany saingy ny laza ny tsy mahafantatra izany ny filoha raha nanontany ny mpanao gazety. Ainany sy ny elanelana manasaraka ny mpanankarena sy ny mahanitra manoloana ny famitana ny vola vaovao ny mpandinika ny fiarahamonina iray. Nisy azy ireo mpivarotra efa nampilaza melo ny mpanjifany hialana amin'ny fahasahiranana. Ny ombim-peo ary samy manamafy fa tsy araka ny tokony izy ny fampiarana ny mpitondra ankehitriny demokrasia eto Madagasikara, ny masivoan'ny Afrika Atsimo sy ny solotenan'ny firenena mikambana nandritry ny fankalazana ny Nelson Mandela Day teny nanosana. Tsy mbola nahitana mangirana hatreton'ny fitakian'ny SMM raha toka ny faran'androany ny fitokonana. Ho azy ireo mipetraka ny AIACO ny fijoroan'ny komisiona andinika ny famahana ny olana. Maresaka iraisam-pirenena vao maraimbe omaly efa nilahatra manoloana ny barao-pividianana ireo mpifidy venezuelana mahery ny fito-tapitrisa an-datsabado ho fanoherana ny fikasan'ny filoha venezuelana Nicolas Maduro anangana antenimera vaovao. Nandidinireo arahanao afaka fotoana fohy. Miaraba tompoko lafinaritra tompoko vavy miaraba manokana ihany koa an'ireo mpanaraka ny vaovao Ankolo TV any amin'ny faritra indrindra ireo manaraka izany amin'ny alalan'ny FM Toamasina, DSTV Antsiranana ary TN TV Fianaratsoa. Atsika amin'ny ety am-piandohana ihany koa fa manambahiny sampana fampalalam-baovao amin'ny ity alina ity. Fa alohany andrasantsika ny ireo vahiny. Nametra-pialana ny ministry ny fitantanam-bola sy ny teti-bola Rakotoarimanana Gervais io maraina io tamin'ny zoma lasa teo no nanolorany ny taratasy fametra-pialana tamin'ny filoham-pirenena araka ny filazany saingy ny laza ny tsy mahafantatra izany ny filoha raha nanontany ny mpanao gazety. Fanadinana rindra Randriano Manana. Tsy mora tamiko ny nanatanteraka ny andraikitra araka ireo sotoavina izay vao nitanysaika taminareo teo noho ny tsy fahampin'ny tosika ahafahana amin'ny roso lalina amin'ireo fanavaozana maro samihafa tokony ho atao. Teo koa ny tsy vitivipijery na amin'ny fomba fiasa tsy mitovy. Tsy fombako niany manombokasa ka mijanona tenatenany indrindrindrindra eo amin'ny dingana efa misy antsika amin'izao fotoan'izao. Fa ny ahy rehefa ny ekeko ho atao dia ataoko saingy tsy feno ny fepetra ahafahako maneho am-pombiazana ny fanavaozana rehetra andry. Koa no ireo antony rehetra voalazako teo ambonireo dia natolotra an'Andriamatoa Filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara tamin'ny zoma 14 Jolay lasa teo 17 ny fametraha-pialako tsy ho ministry ny fitantanam-bola sy ny teti-bola intsony. Izay ny ampahany fanambarana natao ministry ny fitantanam-bola sy teti-bola Rakotoarimanana Gervais manoloana ny fametraha-pialana izay natolony tamin'ny Filohan'ny Repoblika ny zoma lasa teo. Tsy fitoviam-pijery sy fomba fiasa tsy mitovy no nambaran'ity ministra teo aloha ity ho isan'ny antony izao fametraha-pialana izao.
Nilaza fa tsy nafantatra izany ny filohan'ny Repoblika androany tamahajanga raha nanontaniany mpanao gazety. Tsy fifanarahana efa naharitra avy eo ny vokatra izao ary manjavozavo tanteraka izany ho an'ny mpandinika politika iray. Raha nafantatra kosa izy a dia tokony handray fepetra izy zany. Na nanaiky izy a dia manaiky hoe mandrava ny gouvernement ray manontolo mihitsy tena diovina tanteraka, na koa hoe misy tokony fampiresahana amin'izay vahoaka malagasy satria zany midika hoe misy tsy mety mihitsy zany ao anivon'ny fitondram-panjakana. Tokony efa ela ary izy zany no nanala ny ministre ny finance na ny ministre anankiray ministre ny asa, satria raha nahenontsika tamin'ireny teo aloha reny misy olana koa tamin'izy roa lahy reo amin'ny resaka ny concours ny douane. Reny koa zany dia efa tsy mety, efa masom-bahoaka mifamaly amin'ny gazety sy ny sisa, dia reny zany zao dia midika zavatra be dia be mihitsy hoe tsy faiza mitantana eto amin'ny firenena. Zay natonga ny andrianam-pahamerina miteny hoe ny raharaham-pirenena tsy ananakoavana, ka tokony hoe nakafepetra enjana zany raha filohan'ny repoblika zany tokony nakafepetra enjana ianao zany rehefa misy zavatra hita fa tsy mety eo amin'ny tany sy ny fanjakana. Ho ampandinika politika, tranga marina nahatonga izao fametram-pialan'ny ministry ny fitantanam-bola sy teti-bola teo aloha izao. Tafiditra ao anatin'izany ny fitakian'ny mpamatsy vola sy ny mpitondra fanjakana ary fitakiana samihafa ny fanesitra atao anatin'ny volana maro izay. Taratsy ny tsy fahaiza mitantana ihany koa izao raha nambaran'ny solombavambahoaka iray. Zava-misy koa nefa dia efa herintaona sisa dia tapitra ny feom-potoana iasan'ny filoham-pirenena. Efa vizaka ny mpamatsy vola, ny FMI sy ny Banque mondiale miresaka ny Madagasikara. Ary nazava be ny teny ministre ny finance teo, nanamafy an'izay hoe tsy mitovy ny fomba fijery. Le tsy mitovy ny fomba fijery mety efa hatran'izay tsy mitovy mihitsy, fa nandrasany ihany hoe iova ve zay fomba fijery zay, dia izy matsikatra zany fa tsy iova dia aleo miala. Ny tsy fantatra mihitsy zany zao dia hoe mety ve ny bailleur mpamatsy vola na niery anazy hoe isea dia tsy maintsy tia ny linina arahanse fa fitondram-panjakana moa zany nitady vola tery sy tery, dia ray zay pression anankiray zay. Pression faharoa momba nireny Sempidou sy ny karazan'ireny revendication hoe mitady prime sy ny karazan'ireny mety tsy voavahany. Fahatelo mety tsy manam-bola mihitsy sika, ary ny fahivatra dia hoe tena tsy mitovy mihitsy zany ny fomba fitondrana ny raharaha ao amin'io gouvernement io, satria ny sasany misitona amin'ny akavia, sasany miakavanana, sasany mandroso, sasany manao frein dia tsy hita intsony. Dia faran'izy ngambany leo satria pression à gauche, pression à droite tena natsipony ny zavatra rehetrarehetra. Ary matoa izy hoe efa saikanao an'izany tamin'ny herinandro teo dia misy dikany efa tena leo tanteraka izy zany. Izy zany no manala tena mihitsy satria tratran'izay pression isan-karazan'izay fa tsy ny fitondram-panjakana no manala azy. Nefa navoaka ny gazety mpiseho isan'andro izay fikasana hiala teo amin'ity ministry ny fitantanam-bola sy ny teti-bola ity, hiala ao anatin'ny gouvernement tamahafaly tao aorian'ny famoriana mpanao gazety izay tsy tanteraka omaly ariva. Miariary ny tsy fifankazahoana eo amin'ny mpitondra ankehitriny. Andrasana ny toy ny fametram-pialan'ny ministry ny fitantanam-bola sy ny teti-bola izay anisan'ireo ministera stratejika indrindra ao anatina gouvernement. Marihana ihany koa fa tao anatin'ny taratasy natao ministry ny vola ho amin'ny vahoaka malagasy manazava ny antony nialany dia tsy misy firesahana sy fisaorana na dia iray aza ny anaran'ny prime ministre izay lehibe ny gouvernement tanisy azy. Mitanisa ihany koa ireo ezaka nataony tamin'ny fifampirarahana tamin'ireo mpamatsy vola mahazatra ny tenany ka nazahoana fampanantenana famatsiam-bola. Ankoatra io dia milaza koa izy fa tsy misy ny mangarahara, tsy misy ny fanarahan-dalàna eo amin'ny fanatanterahana ny asa ary tsy misy ny fitadiavana tombotsoam-bolana ao amin'ny mpiray-tanindrazana. Midika ve zany fa efa tsinjon'ity ministry ny vola sy ny teti-bola mandritry ny 2 taona sy tapany ity fa efa azo ny an-tsaina ihany koa fa tsy andeha amin'ny tokony ho izy ny tantanana ireo volabe ny kelezany aina ho amin'ny Madagasikara ireo. Azo everina fa tsy fitovia-pijery teo amin'ity ministry ny vola sy ny teti-bola nametra-pialany ity sy ny prime ministre amin'ny fanaovana subvention exceptionnelle andreo commune ny isa 530 tao amin'ny ministeran'ny atany sy ny fizara-pahefana manerana ny nosy ka natafiditra ponja vozomaika ny mpanolo-tsaina manao amin'ny filoham-pirenena mivady ilay tsy fitovia-pijery sy fomba fiasanam-barana ho antony fametra-pialana. Raha izany mazava zany fa tsy nankasitrahan'ity ministry ity ny tsy fisiany mangarahara sy ny aferafera amin'ireo sampikambana anatin'ny antoko SVM mampiresaka maro. Andrasana noho izany
ny fanazavana mazava avy amin'ny prime ministre sy ny filoham-pirenena manoloan'ny ty fametram-pialan'ny ministra ny fitantanam-bola sy ny teti-polo efa nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny zoma 14 jolay lasa teo. Manodidina izay resa-bola izay hatrany dia ahina ny sininy elanelana manasaraka ny mpanankarena sy ny mahantra manoloana ny fanotana ny vola vaovao ny mpandinika ny fiarahamonina iray. Nisy azy ireo mpivarotra ny efa mampalaza meloma ny mpanjifany hialana amin'ny fahasahiranana narindra ny manana trano. Raha mpitsy vao tonga eo ampelantanan'ny olon-tsotra ny vola vaovao 2 alina ariary, 2 alina ariary, 5 ariary sy 2 ariary raha ny fanazavana azo avy amin'ny banky iray teto Andrenivohitra. Manomboka raha mpitsy vao izatra ampiasa izany vola vaovao izany ny rehetra. Hatreto, efa niteraka resabe teo anivon'ny tambazotra sosialy izany fanontana vola vaovao izany, efa samy niomana ireo mpivarotra na ireo mpitatitra manoloana izany. Ho an'ny Selesy, efa nampilaza mialohan'ny mpanjifa ny tenany hialana amin'ny fahasahiranana. Hoe fanavaka fanavolaana ohatrany fa resaka majinika dia moa misy koa vazivazy ren-dalana ny any kilianko vazivazy daholo ny tonga eto amiko dia izay no nahatonga an'izany. Raha tena kely ohatra hoe 2 alina ny volanao nefa ny volanao ialana 5 000 dia mety teraka olana io. Raha ohatra tsy milaza mialoha izy hoe lany ny mofa kontrodimy nefa 2 alina no entiny dia mety hisy problème. Ho an'ny mpandinika fiarahamonina ahina hiteraka elanelana izay manasaraka ny mpanankarena sy ny mahantra izany famoahana ny vola vaovao izany. Misy ireo mahazo tombony toy ny mpandraraha raha ny voalazany hatrany. Elana ilay izy satria efa fantatra zany hoe reto mpampiasa vola vaventy dia reto mpampiasa vola madinika. Ary fampitady eo ny indrindra fa mivoaka madinika indrindra fa izay mpikirakira anona zany mpikirakira vola madinika raha vao ohatra ka mandeha io ka any amin'ny vahoaka madinika dia fantatra avy hatrany nareo mampiasa an'ity, izahay mampiasa an'ity. Ny mampalahelo zany izay tsy fantatra moa ny politika izay nitondrana ilay izy zany mety hoe manamora fifanakalozana ilay antsoina hoe transaction ozy zareo économiste fa na inona aloha resahana zany dia toa vao maika lasa manamarika ny hoe misy kajin'olona farafaratsiny anankitelo mba tsy teneniko hoe anakiroa eto Madagasikara, ireo goavana sy ireo madinika izay hitako hoe sahirana ihany ao anatin'io zavatra. Tsy fipetrakelon'ny raisin-jareo ihany zany hoe tsy ho ampiasainy ao anatina ohatra ny gabo zany zao dia tsy hisy an'io 20 000 ariary io raha ny filazanjareo fa ilay izy koa inge amin'ny lafiny anankiray toa ohatran'ny hoe fambara ihany ilazana an'ilay fahasarotana ho an'ny vahoaka sasatsasany na inona resahana zany dia misy fitotongakanana ihany ao anatin'ilay izy. Raisinao fotsiny hoe raha voatabiana ariary zato sy ny vola 20 000 ariary tsy hisy hidira mihitsy zany. Dia izay zany zao ohatrany hoe fambara ilay izy. Ny vahaolana mety zareo mpahitokarena no mety malala an'izay kokoa fa zavatsarotra aloha ilay izy zany. Raha tsy ahirina efa 10 taona izao no tsy nisy ny fanavaozana ny vola teto Madagasikara. Niteraka resabe ihany koa ny endrika kapobeny ireto vola vaovao ireto. Manomboka raha mpitsy vao hivoaka ny ampahany voalohany amin'ireo vola ireo ary ho ampelantanan'ny rehetra. Amin'ny volana septambra indray ny anjiany faharoa no hivoaka raha ny fanazavana. Fanontana vola vaovao izay isan'ny voalaza fa antony mahatonga ny ministra ny fitantanam-bola sy ny teti-bola nametra-pialana saingy tsy mbola voamarina. Araka ny fanambaran-teny am-piandohana dia manambahiny sampana fampalalam-baovao amin'ity alina ity. Tsy izany fa Andriamatoa Serge Zafimahova izay ao anatin'ny fiarahamonim-pirenena CDE sy mpandinika ny fiainam-pirenena miarabana tonga soa eto amin'ny sampana fampalalam-baovao. Fanontaniana apetrako aminao voalohany hitantsika ireny fa nametra-pialana ny ministry ny finance eto amintsika ahoana ny fijerinao amin'izy ireny, inona ny fiantraikany amin'ny politika anatiny? Ny fiantraikany aloha dia hoe ny ministre ny finance teo aloha satria efa teo aloha zany izy zany zao mbola dia mbola eo amin'ny toerana ary nahafantarana azy zany dia hoe izy nitondra ataontsika hoe fifezana amin'ny fitantanana ny volam-panjakana na hoe rigueur budgétaire. Tsy hitako tsara moa ny fomba andikana an'ilay rigueur budgétaire. Na tiana na tsy tiana misy fiantraikany amin'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ny resaka affaire Claudine. Tsy urerana ny affaire fa BDP fa io zany ataontsika hoe akalazana hoe misy ministère BDP voakasika amin'izany. Mino fa resaka volam-panjakana ilay izy, mino fa tafiditra ao koa ilay izy. Ny lehibe indrindra koa satria daty lehibe androany amin'ny resaka vola ny billet de banque dia androany mivoaka ny
vola vaovao nefa androany ministre ny finance miala afaka tenenina zany fa misy antony koa zany eo misy fandraisana amin'izay raha zay zany aty atao anatiny ahoana ny any ivelany fifandraisantsika amin'ny politika any ivelany ireo bailleur banque mondiale sy ny etcetera le izy aloha zadino aloha fa ny ministre ny finance Andriamatoa Gervais Rakotoarimanana dia niasa tany amin'ny banque mondiale ary izy dia nanana mifatokisany reo mpamatsy vola avy any ivelany na ny FMI io na ny banque mondiale io na ny Union européenne io zareo resa bailleur zany ataontsika hoe bailleur traditionnel indrindrandrindra mifetraikany zany izy nitondra négociation natongavantsika tamin'ireny FEC reny raha hoe facilité l'argent de crédit le FEC kanefa ankehitriny ohatran'ny voahozongozona ihany raha fijeriko azy satria ny filoham-pirenena ary tao amin'le fotoam-bita fahatelo izay laza mazava fa hoe hitady izy lalam-bola hafa satria somary ela ozy ny mpamatsy vola traditionnel tamin'le CBI zany tany Paris na hoe conférence des bailleurs et des investisseurs tany Paris zany rehetrarehetra zany midika fa misy fomba fijery tsy nitovy tao anatin'ny fitondrana ny fetraikany aloha mety isy fetraikany io raha vao tsy mitandrina satria ny tsara patsahiviko fotsiny nefa ny FMI koa ny hoa mpikambana ao amin'ny ny Chine koa mpikambana ao amin'ny FMI ary mpikambana lehibe tsy le hoe fiarahantsika amin'ny Chine angamba ny tena problème fa le volume financier zany tadiavintsika olanina satria indraminy ny tsika moa mindram-bola ho atao inona zany rehetrarehetra zany mipetraka amin'ny fanontaniana amin'izany rehetrarehetra zany fa ny fetraikany aloha mino fa misy fetraikany io satria mbola mila fifampatokisana zany mpamatsy vola sy izay ministre ny finance vaovao avy eo ny fetraikany anankiray koa mety hiova tanteraka ny gouvernement zay koa dia fetraikany mety hitranga satria ministre lehibe zay atokisa amin'ny filoham-pirenena satria misy roam-pihavanana aminy no miala zay zany midika fa misy fetraikany io na tiana na tsy tiana na zany aty amin'ny politika anatiny na zany any amin'ny mpamatsy vola dia ahoana indray no fetraikany amin'ny hoaviny an'ilay perspective zay ho hita amin'ity fialan'ny ministre ty ny perspective aloha dia arak'izay resako zay hoe mety ho tonga zany amin'ny fanovana ny gouvernement taray manontolo mino fa amin'izao fotoana zao raikitra amin'ny fivorina etsy roa amin'izay lafon'izay hoe ny miandro koa zany ataontsika hoe zavatra ho teneniny filoham-pirenena satria raha hanovan'ny gouvernement taray manontolo miakina amin'ny filoham-pirenena zay raha hanovan'ny gouvernement apahany miakina amin'ny prime ministre sy ny filoham-pirenena dia amin'ny signal fort ve ny filoham-pirenena hoe misy fanovana ngezabeto amin'ny firenena so anao fanovana ataontsika hoe paipaika kely madinidinika dia misy olona vitsivitsy ny soloana amina olona efa tao ihany miakina amin'izay zany satria ho zava-dehibe zany ho amin'ny fiainam-pirenena ny fanovana na tsy fanovana hitranga manapetra ihany no fotoanantsika fa hoarana akaiky ity raharaha ity fa nisaoranao vahiny teto amin'ny sampana fampahalalam-baovao misaotra nareo dia misaotra ny teknisiana misaotra ny mpieno ny Cool TV fisaorana natolotra nareo anoisantsika ny vaovao kosa indray mombom-peo ary manamafy fa tsy manaraka amin'ny tokony izy ny fampiaran'ny mpitondra ankehitriny demokrasia eto Madagasikara ny masivoan'ny Afrika Atsimo sy ny solotenan'ny firenena mikambana nandritry ny fankalazana ny Nelson Mandela Day teny Nansana iona saina tsy malalaka araka ny tokony ho izy ny faneho-kevitra eto Madagasikara demokrasia amin'ny ampahany no ampiaran'ny mpitondra eto Madagasikara hoy ny masivony Afrikana Tatsimo nandritra ny fanokafana ny ivon'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ny Nelson Mandela mbola maro ny dingana miandry an'i Madagasikara amin'izay fampiarana ny demokrasia izay raha ny fanazavana ianao tsy afaka mianana demokrasia raha tsy misy ny fahalalana mandrefitra zany hoe ny firenena rehetra dia mila mianatra an'izay hoe
fahafana maneho hevitra amin'ny fomba manangana kokoa zany constructif ary io zavatra hoe aty Madagasikara io dia tsy eto ihany fa na any Afrika Atsimo na any maneran'izao tontolo izao mihitsy azy. Misy hoe zay fahalalahana maneho hevitra zay Madagasikara. Nareo no tokony milaza ihany zay zao hoe misy hoe zay. Valy teny ara-diplomatika amin'ny maha-diplomaty azy no namaliny solotena maharitry ny PNUD ny fanontanian'ny mpanao gazety amin'ny tsy fanomezana sehatra takiany lalàna ny antoko-panohitra eto Madagasikara. Monsieur dit qu'à Madagascar, il n'y a pas encore d'opposition formelle qui peut discuter avec le Premier ministre au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, alors que ça, c'est une base de la démocratie, l'existence d'une opposition formelle. Donc, il demande qu'est-ce que vous... Comment voyez-vous cela? D'après, vous avez dit que la démocratie existe, mais c'est un signe. C'est qui manque dans la démocratie à Madagascar alors que c'est primordial. Oui, je pense que ça c'est votre point de vue. Et pour moi, le processus démocratique dans tous les pays, ça n'arrive pas dans une manière parfaite. Manaiky anefa ity solotena maharitry ny PNUD eto Madagasikara ity fa mbola sarotra ny ilaza fa misy ny fahalalahana maneho hevitra eto amintsika amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana hatrany. Comme vous le savez, depuis le sortie de crise, il y a un araka ny fahafantatsika hatramin'ny voan'ny Madagasikara atao anatin'ny krizy ka nanaovana ny fifidianana filoham-pirenena taratry ny demokrasia izany nefa kosa tsy tokony hijanona amin'izay fifidianana izay ny demokrasia eto Madagasikara fa hitohy ireo androm-panjakana tokony hamafisina ary tokony fanometanana hanamafy ny demokrasia isika. Manao sisalany anefa ny faneho-kevitra sy ny fanambarana samihafa indrindra ny avy amin'ny sehatra iraisam-pirenena milaza ny tsy fanajana ny demokrasia eto Madagasikara. Na ny fahalalahana maneho hevitra amin'ny alalan'ny famorim-bahoaka na ny fanomezana sehatra ny antoko politika tsy mitovy jery amin'ny fitondrana samy ahitana taratra io tsy fanajana ny demokrasia io. Nahazo fiampatsoana taratasy avy amin'ny zandary brigade spéciale Tobara Tsimandrava io maraina io ny mpanao gazety Fetra Rakotondrasof izay mpitondra teny MLE na ny Mouvement pour la Liberté d'Expression tsy voasoratra mazava tamin'izany antony fampiantsoana azy taterina aminao eto ihany moa ny antsipriany io raharaha io. Nanohizatsika ny vaovao atrano amin'ity alina ity tsy mbola nahitana mangirana hatreto ny fitakian'ny SMM na ny syndicat-ny mpitsara eto Madagasikara raha toka ny farana androany fitokonan'izy ireo azy ireo akoa mipetraka ny ayay makasika ny fitsoron'ny komisiona andinika ny famahanany olana Fezora Valy. Ny farana androany ny fito andro nantanterahany syndicat-ny mpitsara eto Madagasikara fitokonana ary iverina hiasa izy ireo manomboka raha-pitso. Tsy mbola nahitana mangirana hatreto ny fitakian'izy ireo. Nateo aza ny fionana tamin'ny Prime Ministre sy ny fionana tamin'ny Ministra ny fitsarana io maraina io. Mampanahy ny syndikara ny fanazavana ny fijoroan'ny komision tripartite na ilay rafitra hitady vahaolana ny amin'ny fitakian'izy ireo iarahany ity syndika ity amin'ny ministeran'ny fitsarana sy ny primature. Raha ho anay syndika manokana zany rehefa mahita sady zay hoe mety sode zavatra iahy moa ny anay tsy maintsy apetraka ihany rehefa nytenenay ministra nytenenay tamin'ny premier ministre hoe sode zavatra fandrirarirana fotsiny ty resaka hoe komision ty ny fametrahana komision tsy midika hoe mijanona treo dia afapo ny syndika mpitsara amin'le fitakiana tsy midika zany hoe afapo fa apetraka aloha ny komision dia mifandinika ao ary ny premier ministre hoe efa niteny hoe fakafoana zahay mialo anatin'le komision rehefa misy zavatra tsy mahafapo anay ao anatin'le izy. Tsy indrina ireo mpitsara ao anatin'ny fitakiana ataon'izy ireo raha tsy ahivina ny fepetra raisin'ny ministeran'ny fitsarana sy ny governemanta amin'ireo olom-panjakana sy tompona andraikitra ambony mitsabaka amin'ny raharaham-pitsarana sy ny fitsarana azy ireo eo anatrehany lalàna. Hatraiza ny fahavonon'ny fanjakana dia inona ny fepetra raisin'ny mpitondra fanjakana manoloana an'ireny olona izay mijabajabaka amin'ny raharaham-pitsarana reny. Izay fepetra izay ny tianay atao io inona le izy. Hatraiza ny fahavononan'ny gouvernement amin'le ametrahana ny indépendance de la justice eto Madagasikara. Inona ny fepetra ho raisin'ny gouvernement raha hoe sénateur, parlementaire, ministre manam-pahefana mijabaka amin'ny raharaham-pitsarana. Izay fepetra izay amoaka décret ve sa arrêté dia ahoana izay ny tena angatahany syndicat mpitsarany. Tsy mijanona eo raha ny fanazavana hatrany ny fitakian'ny SMM na eo aza ny fijoroan'ny komisiona anjinika ny fangatahan'izy ireo izay azo tanterahana raha nambaran'ny Prime Ministre nandritra ny fotoam-pankalazana ny fetim-pirenena frantsay ny zoma lasa teo. Azo ny SMM ataony miala ao anatin'ity komity ity raha toka misy ny tsy fanarahana.
Ankoatra izay, mampiavaka ny fomba fiasan'ny Praiministra ankehitriny ny fananganana komisiona manokana tahaka izao, toy ny tranga tamin'ny raharaha ery Madagasikara, manoloana ny fitakian'ny mpiasan'ny faditsiranany, ny raharaha Antsakabary sy ny raharaha maro samihafa, saingy hatreto tsy hita izay vokany azo tsapahi-tanana avy amin'izany komisiona izany, fa toa lasa fampandrinadrisa fotsiny ihany ho hiatrany teo anivon'ny SMM. Alohan'ny anarantsika ny toy ny vaovao ireto misy doka varotra. Parabole andray zao ny tena mila engagement ve mila décodeur 0 ariary sura fa zay vao tena hivoaka ny sary sura oya oe sura idirana idira sura Parabole Madagascar, tsy misy engagement sady maimai-pona ny installation. Parabole Madagascar, la télé comme je l'aime. Spaghetti tena matsiro spaghetti français mora vidy tsara qualité spaghetti français tsy mirekirekitra mora andrahoina mitombo tsara mora masaka avitana karazan-tsakafo spaghetti français mampire antsika tsabe spaghetti français spaghetti français safidiko safidintsika bip bip tiktab pipany mora indrindra ariary satsekondra monja makany amin'ny tambajotra rehetra raha hiditra ny tolotsary tsindrio ny étoile 301 étoile 1 dièse jiaby zay mihitsy bipany mora indrindra ary ary satsekondra fotsiny makany amin'ny tambazotra rehetra bip mizaratsika pepepepep Mandy ianao vitamine singa soja naturel centra malefaka manome hery sy manatsara ny hoditra manalefaka hatrany sy mamelombelona ho an'ny fotoana mamy indrindra iainako ampiasaiko Give mandy ianao. WeLike 3G+. Écran couleur à 2,8 pouces, 3G+, Wi-Fi, Bluetooth, USB, appareil photo 2 mégapixels miaraka amin'ny flash, raccourci FPS i amin'ny vola. MyPhone! Mividiana WeLike 3G+, amin'ny vidiny 10,000 ariary monja, dia mahazo bonus 10,000 ariary avy amin'ny Telma, hitanao eny amin'ny Telma Shop. Telma, numéro 1 en cadeau. Microcred Holding s'est implantée dès 2006 à Madagascar et devient en 2010 une banque. Elle fait maintenant partie des 100 plus grandes entreprises de l'île. Depuis sa création, la banque n'a cessé de se développer grâce à des offres adaptées, des services innovants et une politique de finances responsable qui favorise l'inclusion financière. Aujourd'hui, le groupe Microcred compte près de 951 agences et points de service dans 9 pays. Ses principaux actionnaires sont le groupe AXA, Apis, Maginvest, la Banque européenne d'investissement et NMI. Il sert plus de 460 000 clients en Afrique et en Asie, dont plus de 111 000 à Madagascar. Des particuliers, des micro et moyens entrepreneurs, des PME, des grandes entreprises et des grandes institutions. Microcred Banque Madagascar est une banque qui œuvre non seulement sur le plan économique, mais aussi sur les plans social, civique et environnemental. La force de la banque se résume en 5 valeurs. Simplicité, proximité,
fiabilité, créativité et dynamisme. Elle intervient sur 3 grands domaines: le financement des entrepreneurs et des salariés, le transfert d'argent domestique et international, la gestion de fonds avec un éventail de comptes bancaires répondant à chaque besoin de ses clients, les transactions financières avec des moyens de paiement simplifiés, chèques, virements, cartes de retrait et effets de commerce, l'épargne avec des offres adaptées et diversifiées et des rémunérations plus qu'attractives, le placement financier, un investissement fiable et un revenu garanti. Aujourd'hui, Microcredit Bank innove avec les agences mobiles, les 400 membres du réseau de correspondants Baobab et l'utilisation de la technologie, applications mobiles, biométrie. La banque crée une communauté dont l'objectif est de faciliter le présent et d'embellir l'avenir. Microcredit Banque Madagascar, voire plus grand. Verina eto amin'ny fampalalam-baovao isika nidina an-dalambe ny mpivarotra tao farafanganany zoma sy sabotsy lasa teo nitaky ny isi ny fifampiresana eo amin'izy ireo sy ny ben'ny tanànan'ny komuna Ambanivohitra farafangana mahakasika ny stationnement teo aloha izay lasa nolotokana fanadiny Andra Rason. Ny zoma lasa teo ny feim-potoana farany nahazoan'ireo fianakaviana amin'ny farafangana mivelona amin'ny hotely mampiasa ny tany nokasaina anaovana 35 000 logement tamin'ny taona fito amby 1700 saingina mity tamin'ny tale général Tsema teo aloha tamin'ny taona 2012. Ankoatra io, nilaza ho hiara amin'ny fanaparam-pahefana atao amin'ny ben'ny tanàna farafangana ihany koa ireo mpivarotra amin'ny pavion raha amin'ny fanazavan'ny litara be tsara mpiarana zony mpanjifa nidina ny anazy ireo tany an-toerana. Ny fomba nazahoana ny tany eo amin'ny stationnement teo aloha zay nampiasain'ny commune urbaine ny farafangana stationnement nanaovana délibération hoe omena ny Seimady hanaovana R+5 trano amin'ny tao anatin'ny 35 000 logement tonga ndray zao ny fotoana fa lasany premier ministre teo aloha ny tany zay DG ny Seimady teo aloha ny tany am'izao ny faharoa manaraka tena resana amin'ny tanàna de ny fanaova fanalana olona amin'ny trano pavion ivarotana amin'ny tsenan'ny farafangana 10 ans de contrat 2021 le olona vao tokony mialao 2016 defa nisorona le olona nefa nampidirana mpivarotra ihany. Nidina an-dalabe ny zoma sy ny sabotsy lasa teo ireo mpivarotra sy fianakaviana voakasika amin'ny tirara stationnement teo aloha lasa nolotokana sy fitsipahana fandraon'ireo mpivarotra ao an-tsena atao amin'ny ben'ny tanàna. Hatramin'izao dia mbola tsy nahazoana feona avy eo anivon'ny komina Ambanivohitra farafangana sy ilay olotokana tale général Tsema teo aloha na dia fanangatahana fanazavana azy. Nilaza ny tsy ananky hatramin'ny farany reto mpivarotra ireto raha tsy mahazo fanazavana mazava avy amin'ny tompona andraikitra mivantana any an-toerana. Mangataka amin'ny bianko hijery akaiky tirara lazainy reto mpivarotra fa misy resaka kolikoly avolenta ihany koa ireo mpivarotra ireo. Izay izy ty any evitombanana sikobave nanay zany zavatra bodingeko mino populara manana syndicat eto abazaro. Lafombaovao hafa kosa indray dia tsy misy meno hatramin'izao ny fitakiana ataon'ireo miaramila misotro ronono tafakatra teny amin'ny lapam-panjakana iavoloha izy ireo tamin'ny ity androany ity hitady fionana amin'ny filoham-pirenena Mioramanitra. Tsy nahitany bokany avokoa ny fitakiana efa nataon'ny miaramila misotro ronono mikasika ny zon'izy ireo amin'ny fisotron-dronono. 3 volana ty aoriana mbola tsy misy araka ny fampanantenana ny fitondrana ny alignement andrasany ireto miaramila misotro ronono ireto. Efa nisy araka izany ny fionana teo amin'ny fitondrana sy ireo miaramila misotro ronono. Fionana nanapahana fa tsy hisy fandoavana ny fitondrana ny rappel noho ny tsy fisian'ny vola. Nampanantena kosa nefa ny fitondrana fa ampiarina ny alignement ho an'ny rehetra. Anjaran'ny filoham-pirenena no mitondra fanazavana sy mamaly ny fitakiana ataon'ireo miaramila misotro ronono. Tsy hijanona treto ny tolona fa isan'ny fepetra ho raisana raha tsy mandray andraikitra ny mpitondra. Efa ela nandefasany an'ilay taratasy dia tamina kamisy no voaka dia amedaka taratasy ilay mandeha zany zay zao fanontaniana farany hoe roviana marina le fotoana fohy zay menao anaovana an'io alignement io ary lasa ao anay marina hoe misy sa tsy misy zay fotsiny tena fantatra. Izy no angatanay ilaza marina ny zavatra io.
misy zany a fivorim-be zay ho ataonay miaraka amin'ny syndikaly reo amin'ny fotoana zay efa voavotondro le izy eo no andiniany rehetrarehetra ny zavatra zay tokony ho ataonay zany a hoentina anoerana ny zavatra rehetrarehetra zay tsy mety ataon'ny fotoandrano. Mihamaratra ny fitakian'ny sindikata ato toy ny mpitsara, ny mpiasan'ny fahadijeranana, ny mpirakitra rà sy ny maro hafa. Ny fitakiana sindikaly misesesy tahaka izao isan'ny fototra iray mahatonga ny fitondrana tsy ho maro toerana na eo anatrehan'ny vahoaka izany na eo anatrehan'ny sehatra iraisam-pirenena. Notokanana tamin'ny fomba ofisialy androany ny tetezan'ny Kamoro izay ambondromamy izay mampitohana Antananarivo sy Mahajanga ary ny faritra avaratry ny nosy tetikasa izay nandaniana 1.3 miliara ariary. Gaëtan Andriatsilavo. Ny volana avrily 7 lasa teo ny tapitra ny fepitona anamboarana ny tetezan'ny Kamoro raha toka nanomboka ny volana Jiona 2024 izany. Izany hoe naritra 20 volana sy tapany. Maro ny fitarainana voaray avy amin'ny ireo mpitatra, nandritra izay 20 volana izay, indrindra ireo mpitondra fiara vaventy. Nisy fotoana afaka miampita ireo fiara mitondra gazy, tsy afaka miampita kosa ireo mitondra PPN avy any Mahajanga na avy any amin'ny faritra avaratry ny nosy. Nisy fiantraikany tamin'ny fiainan'ny mponina teto an-drenivohitra izany, raha tsy ilaza fa tsy ny fiakaran'ny vidin'entana. Androany, notokanana tamin'ny fomba ofisialy ny tetezan'ny Kamoro amin'ny endriny vaovao, izany hoe afaka ifanenan'ny fiara roa na 2 voies. Vola mitetina 30 miliara ariary no natokana hanavaozana ny tetezan'ny Kamoro. Famatsim-bola avy amin'ny IDA na ny Association Internationale de Développement sy ny banky iraisam-pirenena. Ara-tantara, ny taona 1770 no nanomboan'ny fanamboarana ny tetezan'ny Kamoro ary notokanana ny taona 1670. Isan'ireo tetezana manana ny lanja ny tetezan'ny Kamoro, mampitohy ny Antananarivo renivohitra sy Mahajanga ary ny faritra avaratry ny nosy. Mandray vahiny indray ny sampana fampahalalam-baovao dia Andriamatoa Radanoara Julien izay tompona ndraikitra eo anivon'ny PRECAS Ankady fotsy miarabanao tonga soa eto amin'ny sampana fampahalalam-baovao. Fanontaniana apetrako aminao inona ny zava-baovao entinao satria raha ny fahafantaranay azy mbola tsy nisy ny avidy concours. Ny zava-baovao entin'ny PRECAS moa zany Ankady fotsy dia misy concours maromaro reto zay homaninay ny faradoboka ny ACMIL aloha ny académie militaire dia efa misy concours zany dia amin'ny volana août ho avy zao fa manao faradoboka exercice fotsiny fa tsy mbola mivoaka ny concours kosa ny avidy concours amin'ny avocat sy ny magistrat. Zany hoe zay zany dia mianticiper alefany ameloha satria 3 volana zany nanaovana an'izy io. Raha ny tokony izy dia 3 volana melohan'ny concours dia efa tokony hivoaka ny avidy concours kanefany tsy mivoaka indraindray izy araky ny fanaon'ny administration teoloha hatramin'izay. Dia zay zany mahatonga anay hoe anticipena dia meloha les magistrats judiciaire, administratif, financier ary ny avocat satria mety andeha zany ireo zavatra ireo dia 3 volana be ny matière homanina ary be dia be koa zany ny zavatra tokony halalinina ao anatin'izay. Dia manaraka izay koa ao ny greffier moa zany dia niveau bac io koa zany mbola tsy mivoaka fa zay zany dia manomana meloa satria araka lazaiko teo tsara ihany miomana meloa satria be dia be zany ny matière sy ny fandalinana tokony atao tsy mihazakazaka koa amin'izay fotoana izay. Dia misy koa ny pompier zany araka ny filazan'ny tompona ndraikitra tamin'ny anao manjery efa taloloha zay dia isy ny pompier amin'ity taona ity ary ilaina dia ilaina amin'ny pompier niveau BPC indray zany io zany niveau BPC. Ka reo zany misy ankehitriny aloha zany dia faradoboka ny académie militaire zay anomboka amin'ny 24 juillet zao koa zany dia ny magistrat judiciaire, administratif ary financier ary ny avocat dia manaraka azy ny greffier dia ny pompier niveau BPC ny pompier lasy-vavy ilaina daholo zany amin'ity indray mitoraka ity lasy-vavy mihitsy io zany dia ny greffier zany dia baka zany. Ny fidirana amin'ireo zany araka ny lazaina teo dia 24 juillet ho avy zao. Ho an'ny OSC nahitatsika aiza nahitana anareo ny azahoana anareo? Nahitana amin'ny PRECAS Ankady fotsy moa zany dia eny Ankady fotsy 10 metatra ambonin'ny hectare ary ambanin'ny shell eo akaikin'ny centre de santé manamposoa zany misy ny PRECAS amin'ny sisin-dalana eo mihitsy zany misy plaque be hoe PRECAS. Dia ny telefônina kosa dia ny 033 85 788 55
3385 788 55 na 3450 012 05 034 50 012 05. Ny teny resaka pompier anao teo tena ilaina marina avy io concours-na pompier io ampy ve ny isany eto amintsika raha fijerinareo anazy? Raha fijerinay aloha dia tsy ampy ny isan'ny pompier. Tokony efa natao efa hatramin'izay ary izy io a dia io ngamba miankina amin'ny toe-bola fa raha ny tokony izy hoe mba hisian'izany hoe bien-être sy qualité de vie amin'izao efa fahasahiranana izao a dia ilaina amin'ny pompier zany a ny araky ny texte dia ny hoe isaky ny commune tokony isy pompier. Dia araky hitantsika amin'izay zany a fa eo zany misy hoe misy fahatarana rehefa atsony sy satria na ny embouteillage na ninona fitaovana efa tranainainy daholo. Ka eo indrindra moa zany amin'ny pompier zany a ilaina ary sosikevitra ara dia ny hoe tokony obligatoire mihitsy tsy maintsy manao raha ao amin'ny fampianarana zany éducation nationale sy ny enseignement supérieur tokony hoe eto Madagasikara atao obligatoire ny fianarana secourisme any amin'ny pompier any zany satria zareo mampianatra an'izay sady fidiram-bola ho amin'ny pompier no an'ny inty izy ilaina eo amin'ny fiainana andavanandro amin'ny vahoaka zany aty amin'ny madinika ka hatrany amin'ny faratampony zany satria ohatra fotsiny meko ohatra ianao hoe raha kenda ny zanakao tokantrano a ny telona paiso ohatra dia sady kenda izy sepotra tsy hitanao nefa zay atao nefa geste tsotra kely fihetsika tsotra kely dia efa mahafaka an'izany raha maizy ao an-trano misy zavatra azo atao koa lohany hoe akany amin'ny dokotera na hitsona pompier sy ny sisa any milomano ary raha ohatra hoe eo amin'le hoe accident de la route reny zao misy ny loza famovozany reny ny olona tsy tonga dia azo bataina iny eo fa misy fomba hibatana azy fa raha jany io vao maika koa loza no hitanao raha ohatran'izay. Ny resaka greffier anao teo ahoana indray ty fitokonan'ny greffier ty? Ny greffier dia amin'ny lafiny anankiray raha ny ary na mitokony ireo greffier ireo satria nahoana misy zany ny fitondrana tany aloha tany hatramin'izay ka hatramin'izao dia nisy hoe olona ampidiry ministra fotsiny eo petrapetraka eo dia farany lasa greffier nefa ny sasa manao concours mifofotra amin'ny fianarana lany vola lany fotoana zay vao tonga amin'izany greffier zany ka marina ihany kosa hoe tsy aloha atao mitovy zay égalité de traitement zay na amin'ny droit reka misy an'izany dia sady manana koa égalité de chance samy mena zay chance zay ahafahany miatrika fanadinam-panjakana. Resaka fanadinam-panjakana zay mihitsy ianao tena ilaina ve fanadinam-panjakana io sa hoe vitan'ny hoe mari-pahaizana fotsiny? Tena ilaina le concours satria hatramin'izay ka hatramin'izao zany tsy dia nahavoa loatra ny administration antsika ka ny dikan'izany tokony hovaina ny olona zay efa lasa retraite sy ny sisa hovaina olona mba manam-pahaizana zay ny ilana le concours manko mba misy hoe azo jerena zany ny administration malagasy satria vita eo araky ny lazan'izay ministre teo tao aloha hoe 30 000 fonctionnaire hony andeha à la retraite dikan'izany tokony soloana rehefa tsy azo atao sous-administré Madagasikara. Zay mahatonga ny hoe zao zay dia efa manomana amin'izany magistrat, avocat, greffier, pompier ary faradoboka ny akmila amin'izao fotoana izao. Mazava angamin'izay fa isaoranao fa inteto amin'ny sambana fampahalalam-baovao. Soradoboka. Anoisantsika ny tontolon'ny fampianarana izay dia niakatra ray faingo 720 isanjato ny isan'ny mpiadina baccalauréat. Iampy roa ny foibe ny mpanandirana izay andray an'ireo mpiadina efa milamina avokoa kosa ny ara-teknika rehetra ho an'ity fanadinam-panjakana ity hoy ireo mpikarakara fanadina. Miisa 737 sy eninatsy ny isan'ireo mpiadana hiatrika ny fanadinana baccalauréat amin'ny ankapobeny amin'ny ity taona ity. Miisa 735 ireo hiatrika ny baccalauréat teknika. Nahitana fiakarany ray faingo 720 isanjato ireo mpiadana raha mitady tamin'ny taondasa. 12 taona ny zandriny indrindra hiatrika ny fanadinana raha 770 kosa ny zokony indrindra. Ny sokajy teny be mpiadana indrindra tamin'ny ity taona ity. Miisa 570 ireo foibe mpanadinana eto Antananarivo sy ny manodidina. Ahitana foibe mpanadinana vaovao iray any talata ny volonondry sy mahasolo. Efa milamina avokoa ny fandraisana ny fanadinana raha ny nambara ny tompon'andraikitra. Efa voalamina daholo araka ny programa izay napetraka ny tato amin'ny direction ny examen nationaux ny amin'ny fampianarana tanterahana ny bac amin'ny taona fito ambin'ny folo sy roa arivo ity. Da tokony tsy hisy mihitsy ny fanahina amin'ireo ray aman-dreny sy ireo mpiadana indrindra fa efa milamindamina daholo ny fifanana tetỳ amin'ny université amin'ireo président du jury, chef de centre, eny ka hatrany amin'ny secrétariat sy ny superviseur
ary efa manomboka mandeha amin'izao fotoana ny fandaminana any amin'ny centre d'examen samihafa any ny alatsiny no avy izao no hanomboka ny fanadinana baccalauréat amin'ny ankapobeny ary farana ny zoma fahavalo amby roapolo ny volana jolay ny raiky ny telopolo ny volana jolay hatramin'ny fahatelo ny volana aogositra kosa no anatanterahina ny tapany faharoa amin'ny baccalauréat teknika vinavinaina ivoaka ny fahadimy amby roapolo aogositra ny valim-panadinana ho an'ny eto Antananarivo sy ny manodidina tsy ahivina fa mahavoasazy avy hatrany ny fanaovana osika sy ny fakatahaka mandritra ny fanadinana raha ny nambara ny tompona andraikitra. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia faritra maro teto andrenivohitra no nahitana fahatapahan'ny jiro sy rano ny alahady teo naharitra tontolo ny andro izany ho an'ny faritra sasany toy ny teny amin'ny fokontany tsy adana efa hita taratra amin'ny fakturan-jiro ihany koa anefa ny fiakarany vidin-jiro fanadina. Nisy indray ny fahatapahan-jiro omaly teto andrenivohitra inefatra ny sesy ny fahatapahana tao anatiny iray andro izay naharitra fefakadiny nandritra ny tontolo andro kosa ny fahatapahany rano tany amin'ny fokontany tsy adana mitaraina no ity fahatapahana ny rano sy ny jiro ity ireo mponina. Efa nisy fotoana aloha zany izy efa tena tsy tapaka tsony mihitsy dia nefa ny tamin'ny omaly alahady tapaka sady amin'ny hodiny naharitra ela be mihitsy dia avy eo verina kely dia tapaka ny rano. Makaleo anay mihitsy ny fahatapahan-jiro sy ny rano aty aminay fa tsy ny rano fotsiny omaly fotsiny izao tontolon'ny andro mihitsy ny tapaka ny rano. Tsy fahatomombanana tambazotra fitaterana herinaratra na ny réseau avy any Andekaleka no nahatonga ny fahatapahan-jiro faobe raha ny fampitambavao tamin'ny page Facebook ny Jirama. Nitrangana fahavoazana tampoka ny pilona laharana fahavalo amby fitopolo ary nitarika ny fahatapahan-jiro faobe iny. Ankilan'io, niatra ihany koa ny fiakaram-bidy tamin'ny vidin-jiro. Fiakaram-bidy izay tsy nahitana fanazavana ao amin'ny tranonkalan'ny Jirama. Mitaraina vokatra io ny mpanjifa, tsy miova nefa ny fitaovana ampiasain'izy ireo amin'ny herinaratra. Raha faktira teo aloha sy faktira tavolana ambony zany sy faktira tonga avy amin'izao tena misy fiakarana be mihitsy ny tena atao hoe fois deux eny ny fiakarana. Ny jirona zany tsy mety cent cinquante mille amin'izao nefa faktira tonga ao 500 mahery jiro fotsiny. Misy fiakarana vidin-jiro sy ny rano aminay rehefa mivoaka ny faktura teo amin'ny 17 000 ariary teo elanelany. Nisy fiakarany 520 isanjato ny vidin-jiro. Efa nanambara mialoha io fiakarana io ny teo anivon'ny Jirama fa ny voalohany volana jolay teo no nanomboka hitatra ny fampiakarana ny vidin-jiro sy ny rano. Eo amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana kosa indray dia tsy nivelona ihany amin'izao fotoana izao ny lasibatra izany fa ny razana anepasana ihany koa mirongatra ny vaky fasana ny farany herinandro teo ny faritra Ilafy indray no nahitana izany. Michelarina Rajon. Fasana miisa roa teny Ilafy, commune Ankadikely ary distrika Navaradrano no vaky ny farany herinandro teo. Ankiziny lalao raha ny fantatra no nahita ny fasana sokatra. Raha ny tombatombana razana miisa 530 no fantatra fa tsy hita. Tsy nisy tsony ihany koa ny nahafantarana ny razana ny korotana ambony ambany ny fasana. Ndritra nijery ny havany ireo fianakaviana. Raha ny fanazavany ny lehibe ny fokontany eny an-toerany tsy mbola nisy tahaka izao teny amin'ity toerana ity. Antony mampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana ihany koa ny mahatanana mangina ny toerana. Raha toka efa tsy nagaga ny maro intsony ny fahenoana izay trangana vaky fasana sy halatra tolampaty izay nanantona ny zandarmaria Pyrénées zahay androany niezaka nanontany ny tena zava-miafy ny fanadiadiana mikasika ireny tranga ireny. Raha ny fanazavana azo raha ny fanadiadiana ny aingatra amin'izay tsy fantatra mazava ny antony ny vaky fasana ary fitaka be vava ny ankamarony. Eto Madagasikara manokana tamin'ny taona lasa iny sy tamin'ny taona talohan'izay zany izy no roborobro be. Nisy tokoa ny ankety efa natao nisy ny efa tratra tamin'ireny saingy tsy tafavoaka mihitsy zany amin'ny farany hoe iza no mandray na iza no mividy fa matetika zany le olona namaky fasana no tratra tamin'le izy. Ny antony tenenako an'izay zany tsy misy mpandray zany le izy rehefa tena nijerevana
tsy misy mpandray satria maninona misy misoloky izy io zany tamin'ny ankety anankiray navoaka misy olona milaza fa hividy dia hoe hividy lafo be dia avy eo misy olona anankiray milaza hoe mahita an'io mpandray io zany dia manome hoe manao investissement am'izay zany le olona teandrero angalana vola hoe hividianana an'le taolana satria ho amidy lafo izy io rehefa avy eo. Raha nitaritra teny amin'ny zandarmaria pirenena trano tsy misy ny antotanisa mazava mikasika ny hoe firy ny halatra taolapaty nisy nanomboka ity taona 2014 ity. Raha ny fanazavana azo miparitaka eraky Madagasikara zany ary tsao maromaro fotsiny ihany no miparitaka ny amin'ny hoe anaovana fanafody, menaka ahositra amin'ny tarehy sy ireo maro hafa ireo taolampaty hangalarina ireo. Tsy mbola nanana porofo mazava ihany anefa izany hatreto. Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray dia totosan'ny alahady teo teny mikanjo amin'ny tafina Befiloha ny fiadiana izay tompon-daka ny seksiona Antananarivo renivohitra ao amin'ny taranja Karatedo Danelara Tondrarson. No totosainy teny mikanja amin'ny tafina Befiloha ny alahady teo mahatratra 500 isanjato amin'ireo kluba misy eo anivon'ny seksiona no tonga nandray anjara tamin'ny fifaninanana izay nahitana mpikatroka manodidina ny 20 teo eo. Izay jerevantsika ny solitena ny section zany anao ny ligue nanalamanga zany amin'le 6 août zao raha tsisy ny fiovana satria amin'le hoe tafiditra ao anatin'le ana olympique zay zany ny karaté zany zao dia hitako hoe efa miatsara misamezaka daholo ny club tsirairay zany manatsara ny niveau ny teknika ny avo ny teknika ny ankizy tsirairay avy. Nahitana sokajy cadet junior ary ny sokajy senior ny fifaninanana ka ny ady kata lasy vavy ary ny ady isatarika sy ny ady isambatan'olona no ny faninanana tamin'izany. Toy izao ireo ampahambokatra voarainay teo amin'ny sokajy kata n'olo tokana vehivavy Tsiori nandresy ny Gracia avy eo amin'ny kluba ny Aro, teo amin'ny sokajy lehilahy kosa indray Rico avy eo amin'ny kluba ny Sodocon nandresy ny Brondo Tigers Andohalo. Teo amin'ny sokajy kata isatarika vehivavy nirombahan'ny kluba ny Aro ny medaly volamena raha toa kosa ka ny kluba ny Jules Ferry nahazo ny medaly volafotsy tamin'izany. Kluba isan'ny samba no nandray anjara tamin'ny fifaninanana ny kluba ny Jules Ferry nefa azo lazaina ho namiratra sahady raha ny vokatra nojerena. Mbola ny kluba ny Jules Ferry ihany koa no nanobaka ny medaly volamena teo amin'ny sokajy lehilahy. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia vao maraimbe omaly dia efa niladra manoloana ny biro mpifidianana Europe Fit Venezuela mahery ny 7 tapitrisa Andatsabato ho fanoherana ny fikasan'ny filoha Venezuelana Nicolas Maduro anangana anteny mera vaovao fanadina amin'ny sariny France 24. Mpifidy mahery ny 7 tapitrisa mahery omaly no tonga n'Andatsabato ho fanoherana ny fikasan'ny filoha Venezuelana Nicolas Maduro anova lalam-pandrenana sy anangana teny mera vaovao andrafitra lalam-pandrenana vaovao izay hevery no ataony fa 3 Jolay ho avy izao. Tokony ho tsapan'ny filoha Nicolas Maduro ny etaetan'ny vahoaka Venezuelana izay manao hevitra tao anatin'ny filaminana tanteraka fa manohatra io anteny mera vaovao andrafitra lalam-pandrenana vaovao io izy ireo. Fifidianana izay nakana ny hevitry ny vahoaka Venezuelana notanteraina omaly izay tsy nahazo fankatoavana avy amin'ny mpitondra Venezuelana. Nambara mpitondra ho fikomina aminy dikan'ity fifidianana no tanteraina omaly ity. Tsy nahasakana amin'ny fidy Venezuelana zany tsy fankatoavana mpitondra zany fa dia tonga maro tokoa izy ireo vao maraina nanatotosa ny adidiny. Mifanoherana ny fahavononana irosa amin'ny fifidianana teny mera vaovao andrafitra lalam-pandrenana vaovao heverina ho ataony fa 3 Jolay ho avy izao io dia nanao fihetsiketsehana ihany koa maneho ny fahavononany anatanteraka izany ny mpitondra Venezuelana ka nivady ny filoha Nicolas Maduro mihitsy no nanandrana ilay masinina vaovao anatanterahana ity fifidianana ka izay mpitondra ho atao ity. Tsy manana iaho amin'ny fandresena lehibe ho azo mandritra amin'ny fifidianana amin'ny 3 Jolay ho avy izao. Fifidianana fanehoana ihany koa fa mandresy ny filaminana eto Venezuela. Nosambandraona ihany anefa ity fifidianana ao tanterahina omaly ity vokatry ny fitifirana natao nandehan'olona mitaingina moto tsy fantatra tamina biro fifidianana izay nambara mpanohatra anantoerana fandehan'olona avy amin'ny fitondrana. Alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity nametra-pialana ny minisitry ny fitantanam-bola sy ny teti-bola io maraina eo tamin'ny zoma lasa teo no nilalolorany taratasy fametra-pialana tamin'ny filoha-pirenena araka ny filazany saingy ny laza
ny tsy mahafantatra izany ny filoha raha nanontany ny mpanao gazety. Ahina nisy ny elanelana manasaraka ny mpanankarena sy ny mahantra manoloana ny fanontana ny vola vaovao ho ny mpandinika ny fiarahamonina iray. Ary farany moa dia tsy mbola nahitana mangirany hatreto ny fitakiany ny SMM na ny sendikany mpitsara eto Madagasikara raha toka ny farany androany ny fitokonany izy ireo. Azy ireo mipetraka ny ayay eo amin'ny fijoroan'ny komisiona andinika ny famahana ny olana. Dia izay mamarana ny vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrana ianao nanaraka izany soava-mahandro dia veloma amin'ny fo daholo tompoko. Savony manitra Giv nanolotra anao teo ny vaovao. Giv, mandy anao. La 4G by Telma vous a présenté Ny vaovao. Ny fampalalam-baovao narahinao teo miaraka amin'ny spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Ny vaovao niarahanao tamin'ny couche Malfix. Blue Line TV safidy tsara indrindra nanolotra anao teo. Ny vaovao.